Taranja baolina lavalava niditra teo amin'ny andro fahaefatra ny toy ny faninanana ao an'ny top 14 ka isan'ny lalao nisongadina izay arahantsika eo anatin'ny fanadihadiana amin'ny hariva ity dia ny fihaonana eo amin'ny 3FB sy ny Savoniry Tropical tsy arakaraky ny neritreretana azy ity lalao ity satria raha ny hevitra ny maro fa dia horesen'ny 3FB amin'ny isa mavesatra ry zareo Savoniry Tropical dia tsy izay no nitranga fa ry zareo 3FB indray no tany amin'ny segondra farany voavitra na nivoaka mpandresy tamin'ny isa 17-24 ofitinina aminao ihany koa ny voka dalao rehetra nandritra ty andro fahaefatra ity amin'ny izay fidina ny tompon-dakan'ny Analamanga izay. Avitra tao anaty gonga na ny anjomara famantarana fa hifarana ny lalao ny 3FB raha ny ahoana tamin'ny Savoniry Tropical teo amin'ny andro fahaefatra amin'ny fiadina ny tompon-dakan'ny ligina Analamanga ho an'ny taranja baolina lavalava. Tany amin'ny segondra farany tokoa tao anatin'izay fanenon'ny anjomara izay mantsy no nahazo hors-jeu ny 3FB ka voatsara ny Sidonie Somatsara izany ka lasa natarika tamin'ny isa 17-24 zareo ministeran'ny fahasalamana. Tany amin'izay segondra farany izay mantsy dia mbola sahala 4-24 ny isa teny amin'ny solaitra be rehefa nisy ny totoafy fanafihan'ny 3FB dia nanao fahadisoana zareo Savoniry Tropical ka teo nahatsarany Sidonie ilay hors-jeu farany ka nibatany izy ireo ny fandresena. Raha ny endry dalao tamin'ny ankapobeny dia nizara roa niavaka tsara. Teo amin'ny fizaram-potoana voalohany dia ny Savoniry Tropical no nanjaka tarika tamin'ny isa 1-25 izy ireo. Hors-jeu avokoa sy drops no nitokony ny Savoniry Tropical tao anatin'izay fizaram-potoana voalohany izay. Baolina nentim-tany tokana kosa no nentin'ny 3FB ka nitokony zareo 5. 1-25 ny isa teo am-pialan-tsasatra io. Teo amin'ny fidirana faharoa dia napiditra an'ireo mpilalao tompon-toerana maromaro toa Andry Tolotra ry 3FB ka dia niova ny lalao teny ambony kianja. Nanafika hatramin'ny farany ny 3FB ary vetivety foana dia nifanakaiky ny isa teny amin'ny solaitra be. Tany amin'izay minitra faran'izay nefany dia nivadika ny rasa ka dia zareo 3FB no nibata ny fandresena. Isan'ny mpilalao niavaka ho an'ny Savoniry Tropical Imandry tamin'ity androany ity izay nahatsara hors-jeu maro ka nitokony zareo avy eo amin'ny Savoniry Tropical tamin'ny isa 4-24. Toy izao kosa ireo vokatra hafa nandritra ity andro fahaefatra ity. 3FB niondrika nanoloana ny tamin'ny Manosy Be tamin'ny isa 24-12. IRC nandresy tamin'ny Mokafoy andro zareo Ikopa tamin'ny isa tokana 7-20. Ny Cheminot Madarella nandresy ny USA Kadifotsy tamin'ny isa 13-14. Stade Olympique de Lemire nandresy ny Zadi 7 tamin'ny isa 5-10. Ny Kosfa kosa vokatra tsy nampozina dia niondrika nanoloana ny TFA anaty azo tamin'ny isa 13-9. Nisaraka ady sahala
sivy ambin'ny folo kosa ry zareo boakely manoatra na ny TFM Anakasina sy ny FTM Manjakaray.